zay ny mahakasika an'iny fa lafo mba vo afa-tanteraka kosa indray no etsika manaraka resabe ny nahafaty ilay sozabe be ny tanàna teo aloha tao amin'ny komina mandromondromotra atao lanaro raha izay mahatafiditra zandary iray nambarany komandiny farim-piadidiny zandarmaria pirenena CRGN Toliara fa mandeha ny fanadidina mikasika io raha io fanazavana etiny jeneraly Ramananjatovo Alphonse. Raha sika mahafantatra tokoa ny fa nisy ny zava-misy tao amin'ny renivohitra ny faritra Nosy izay nisy gendarme marikana amboninahitra zany araky ny voalazan'ny gazety misy faty olona zany voalazan'ny zavatra eto zany vao naheno an'iny zahay tompona andraikitra ny gendarmerie Manontolo dia ontsa sy baraotsana naheno an'ilay vaovao ary mitodika koatsika amin'ny faritra Nosy indrindra amin'ny mpianakaviany maty dia miombo n'alahelo miombotra mialahelo lehibe amintsika mpianakaviana fa misy moa tokony andraikitra ny gendarmerie any an-toerana miara-miasa mikasika an'izay zavatra zay ary mitodika amintsika ray aman-dreny ao Fort Dauphin koa ny tena tsika notable tsika tosika hoe tokony andraiky mpanjakana nandamina na mora ny resaka kasika ny olana io fa tena misaorana sanatria ny faty mitrandrako ny misaorana ale fandraisana andraikitra sy le manambara fa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny famahana olana ohatran'ireny ao Dauphin ka mamerina ny tena zany miombo n'alahelo amin'ny fianakaviana zay tratran'ny zavatra ary zahay gendarmerie dia tsy mipetra fotsiny amin'ny toe-zavatra ohatran'ireny fa tsy maintsy misy fepetra raisinay misy ny famitorana zay ataonay amin'izao fotoana izao ary hoezahana hitondrana anazy eo anivon'ny fisarana manaraka an'izay koa dia efa nanao koa ny soatoavina malagasy ny gendarmerie misaorana ny tompona andraikitra koa mikasika an'izay sanatria araka ny tanaiko tao hoe le faty misaorana fa zava-misy ohatran'ireny zany dia mampalahelo ary tsy tokony hisy eo anivon'ny gendarmerie zay tandalana ny fepetra ara-maramila raha mahafantatra fa maramila azy dia tsy maintsy ataonay tsy maintsy fitanay hatramin'ny farany ka le tena tompony andraikitra le gendarme tompony andraikitra ny zavatra misy zany no anatin'ny fanadihana fotoan'izao ary manome toky ny mpianakaviany maty zahay fa tsy maintsy ataonay zany hitondrana ny zavatra io any amin'ny raha-pitsarana dia anjaran'ny fitsarana no maka fepetra mikasika ny zavatra azo adino fa ny gendarmerie dia tany dia mananatanteraka ny lalàna ary atsika malagasy dia tany tandalàna tsy misy ao ambany lalàna fa rehefa misy kosa zavatra tsy mety toy ireny dia tsy maintsy ny fitsarana no manana fahefana farany.